Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsiavantsika amin'ity androany ity inshallah dia mahakasika ilay hadis izay mitateriny Ibn Abbas radiyallahu anhuma ny teny manao hoe indray andro izy mpaminany sallallahu alaihi wasallama nahita vehivavy avy tamin'ireo foko Ansar, zany hoe ireo tompo tanànan'ny Madina, ka nanontany azy manao hoe ory vehivavy, fa maninona ianao no tsy manao hajy miaraka aminay? Dia namaly izany vehivavy zany tamin'io fotoana io hoe ory iraky ny Allah, zahay tsy manana biby fiompy entinay andeha tanteraka n'izany hajy zany raha tsy anankiroa ihany. Ny iray amin'izy io dia efa andehanan'ny vadiko sy ny zanako, ary ny iray kosa ampiasanay amin'ny tanimboly mba hahafahanay mamokatra, ka tsy afaka izao mandeha ihany koa miaraka amin'izy ireo. Rehefa niteny an'izany ny vehivavy iny dia tsy nanakivy azy mpaminany, saingy nanome azy vahaolana hafa ary mora sy tsara mihoatra n'izany. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe rehefa tonga hozy izy ny Ramadan dia mandehana anao manao omra, satria ny omra izay ho tanterahanao amin'ny volana Ramadan dia mitovy valisoa azonao amin'ny manao hajy miaraka amiko, hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Lesona lehibe fonosiny izany anatra nampitay ny mpaminany izany dia miampita aty antsika mpino Islamo ihany koa izay miaina ankehitriny. Mety ho lafo loatra aminao ny fandehanana ny hajy, ary mety lehibe aminao ny mamoaka an'izany, nefa anao tia hanatanteraka an'izany hajy sy ahazo valisoan'izany, dia ny vahaolana efa niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manomana ianao, mametra fikasana ianao hanao ny omra amin'ny volana Ramadan. Ankehitriny ny tenako dia ato amin'ny bureau-ny Muslim Hajj, izay agence mitondra ny olona handeha hanatanteraka an'izany hajj sy ny omra izany. Ary amin'ity volana Mars 2025 ho avy io dia misy ny omra izay ho tanterahina amin'ny volana Ramadan, izay ahazoantsika le valisoan'ny fanaovana hajj miaraka amin'ny mpaminany, izay miainga amin'ny 22 Mars 2025 ary miverina amin'ny 5 Avril 2025. Izany hoe ao anatin'izay fotoana zay, raha sitraky ny Allah dia ny tenako mihitsy no hiaraka amintsika handeha hanatanteraka an'izany omra izany raha sitraky ny Allah. Ka raha tanteraka izany dia miaraka antsika miala eto Madagasikara, ary miaraka miverina, ary miaraka hanao darsa sy tantara ary hanazava ireo toerana masina isan-karazany any amin'ny tanànan'ny Makka sy ny Madina, ary misy darsa hafa iarahantsika amin'izay inshallah raha sitraky ny Allah izany. Noho izany dia izao dia mametrahana fikasana ary miantsoa ny tompony andraikitra na miresaka amiko mivantana ihany koa mba ahafahantsika manomana ny omra amin'ny Ramadan io, mba ho omra tena tsara, omra feno fanompona, omra feno fahalalana, omra feno izay hoe fankasitrahana ny Allah, ary iaina ao anatin'izany fanompona tena izy mandritra n'izany volana Ramadan any amin'ny tanàna masina Makka sy ny Madina. Ka ho anao izay vonona amin'izany, manorata amin'ny page Muslim Hajj na ato amin'ny page Ahmed Mikael, na ihany koa miantsoa ny laharan'izy ireo, na miantsoa sy manorata amiko fa ho voaray soamantsara anao inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.